tonga sondray eto amin'ny fandarana cœur le type sa androanareo dia etiko araka iresadresaka amin'ny voirana tsy ilay voirana hitantsika ao anatin'ny réseaux sociaux no resantsika androany fa izy ivelany mihitsy zany hoe ambadiky ny caméra son filtre zany iaraka ifamizara amintsika eto ihany koa izy ny talentany ihany koa kokoa voirana kokoa daholo ye nenay moa misy karazana tsy haiko fatombohan'ny émission tsy haiko na efa hitandrita anatina vidéo tany dia ataontsika kely d'accord 1 2 3 4 tips ye be dia be zao ny olona mety hoe tsy mahafantatra ny voahirana fa mitsara ndry anatin'ireny hoe vidéo ataondry ireny raha ohatra hoe descrivendry hoe anatina 3 mots dia izy zany voahirana zany d'accord zany voahirana zany premièrement za tena tia mibebe deuxièmement tia manao make-up et skincare zay moa zany tena efa ataoko isan'andro skincare évidemment tena tsy miala amiko zany hoe ndry zany manao make-up foana isan'andro sa tsy dia maquille be fa ohatra tsy mivoaka ny trano dia tsy manao juste skincare dia zay fa ohatra mivoaka misy événement vonjeko dia zay vao manao maquillage be ye ndry ve manana karazana hoe activité miasa sa mianatra akoatrany hoe akoatrany manao vidéo sur Facebook sur réseaux sociaux zany sady miasa mianatra mety hoe nanova zavatra be teo amin'ny fiainandry ve ndry rehefa hoe lasa nalaza taty aoriana somary ohatrany hoe gêné be nandalana ohatrany hoe efa tratran'le hoe misy miantsoantso hoe voahirana sa ya efa misy dia ina tena hoe hitandry hoe différence be tao anatin'le izy zay angambany hoe lasa ohatrany hoe be mpafantatra be ianao dia lasa gêné be mandeha nandalana fa tsy niova nefa ndry hoe za tsy andeha tsena miaraka amikapa za tsy anao zaotsony satria mantsy matetika ny olona rehefa lasa malaza dia misy iovana be eo aminazy lasa ohatrany hoe miatakataka amin'ny mahazatra zany zany hoe ndry tsy ohatr'izay mihitsy ahoana ihany koa fomba igérendry an'izay hoe sady mianatra miasa nefa sady mbola tena hitanay hoe active be kokoa anatina réseaux sociaux ahoana fomba igérendry emploi du temps andry ça dépend rehefa ohatra anaty réseaux sociaux dia matetika hariva foana isaky ny après-midi igny indray manao TikTok tout ça fa ny maraina tsy libre mihitsy fa ndry moa zany considérendry hoe ho influenceuse juste ohatrany hoe manala azy fotsiny dia ohatran'izay zay ihany koa nresadresaka nirana tamin'ny voahirana tamin'ny tapany voalohany iny dia misy défi kely ho ampanaovinay andry sady hoe azavaika kely aloha le défi misy ankizy vavy ho alefantsika eto amin'ny plateau andeha hamonjy événement le vehivavy tara be izy dia zany hoe ndry teo nyresaka hoe tia manao make-up d'accord dia ho ataondry make-up vehivavy io anatin'ny 3 minutes dia zay avy tandry anazy eo zany ohatra hoe adindrino na nisy lokomena dia zay anaty 3 minutes hitantsika hoe raha vitandry hoe vitandry mivoaka tsara ny tarena anatin'ny 3 minutes d'accord ataontsika ok dahoary nataony voahirana teo hitantsika hoe mivoaka ihany le izy fa avelako nareo ngamba mamenoty an'le izy surveillant anatin'ny commentaire hoe tavoaka tsara ve le izy amenareo note surveillant le izy ye tia-pamaranana moa tsika zao dia misy question farany io apetrako amin'ny voahirana am'mazay hoe ndry anatina réseaux sociaux zay be dia be ny kiana azondry ahoana fomba igérendry an'izay hoe kiana avy any ivelan'izay tena vraiment aloha misy mana fotoana be d'ailleurs les commentaires an'olona
fa bon mila positiva be foana ansaina miatrika an'le situation dia tsy makalagy ambavany olona foana moa zany be dia be nkiana hitako amin'ny commentaire en vidéo andry ahoana fomba igérendrian'izay critique ny olona avy aty ivelan'izay tena marobe no critique nanazo ana reny fa bon tsy natao makivy genre c'est la vie misy foana mpanakihana amin'ny fiainana dia tsy nakakolagy fa nitozako foana vidéo mampime nitozako foana vidéo mahafinaritra zany hoe tany voalohany tany zany dre efa nisy an'io commentaire hoe manakihana io ahoana fomba fandraisandre anazy tany voalohany be tany fandraisako anazy hoe nety fa be tamindry ve le izy misy mana fotoana be any aloha nefa bon tsy nakakolagy tsy nieritreritra sarotra be hoe ty commentaire ty dia itoty ohatran'izao fa bon ie zay ihany koa ndresadresaka nerahana tamin'ny vokosa tamin'ity androany ity nafinaritra be zara tsikitsiky tamintsika izy tamin'ity androany ity aza diny ihany koa miabone ny pageny ny compte TikTok-ny efa zay hoe efa hitantsika rehetrarehetra any moa zany aza diny ihany koa manaraka ny pagenay cœur les tips afahanao mahita vidéo maro isan-karazana izay ny amin'ity androany ity ataontsika kely le check angambany d'accord 1 2 3 4 tips à la prochaine les filles, grosse bise, bye bye.